Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana ny tenako amin'izao raha sy fotoana izao ho feny fifaliana ny fanahinao dia ho tafatoetra eo amin'ny fandratrehan'ny tomponao amin'ity anio ity ary mindro manantena fa maro indray isika rehetra no afahan'ny tompo ao anatin'izao fandarana manokana izao vavaka fanafahana ifampaherezana sy fanohanantsika ary ifanampiana mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra izany satria fotoana an'izany zao fotoana fanampiana fotoana fanohanana fotoana fizarana ny tsara rehetra zany dia ivavaka ho anareo indray amin'ity androany ity asaiko ampitiavana isika rehetra hiomana amin'ity fotoana ity satria maro ny olona efa nanehoan'ny tompony voninahiny be dia be ny nandefa SMS tamiko nandray fanafahana nisy zao tamin'ny raha tsy diso tamin'ny zoma farany teo iny ray mpianakaviana narary tsy nahetsika teo ambony fandriana nandritry ny enim-bolana tsy nahetsika teo ambony fandriana nandritry ny enim-bolana fa tao anatin'ilay DELIVRANCE tonga dia tafatsangana ilay ray mpianakaviana tamin'ny zoma farany teo iny voninahitra dia ho an'ny tompo rery ihany fa ny tenako dia fitaovana fotsiny ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Za tena te hilaza amintsika hoe misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika ny vavaka tahaka izao na dia toko hoe somary fohy ara ilay DELIVRANCE za tena mino ary tena mino mihitsy fa misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainantsika ny DELIVRANCE tahaka an'izao ka apresiako ianao entany ny namana anaraka ny video iain'ny onjam-peo ihany koa anatin'izany rehetrarehetra izany rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao mba andraisan'ny fanafahana iantso amin'ny telefona raha ataontsika anantona ihany koa ataontsika ty ianao sady mahita mandray feo afaka atao DELIVRANCE direct ino fa maneho ny voninahiny amin'ny fiainanao ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny mpanombokelin'ny tompo Apostoly Andreas ihany no miaraka amintsika eto amin'ity androany ity tonga dia hanomboka ny vavaka isika somary fofony fotoanantsika androany fa tsy maninona tonga dia atombokantsika avy hatrany ny vavaka DELIVRANCE dia ho antsika rehetra izay matsapa hoe marary ianao amin'izao fotoana izao tsy fantatra na eo ambony fandriana tsy mahetsika eo ambony fandriana na ataoko hoe malemy ny tongotrao na mety marary ny vavoninao na marary ny any anatin'ny tovanao rehetrarehetra any any anaty fo any be dia be ireo karazana aretina tsy ho voatanisako eto fa matsapa fotsiny ianao hoe marary hivavaka ho anao androany na hoe mety manana olana ihany koa ianao eo amin'ny ara-panahinao mety matsapa ianao hoe reraka ny ara-panahy tsy ampivavaka intsony tsy misy fanamitarika intsony hivavaka sy hitady an'Andriamanitra apetrao ambony lohanao ny tananao anatin'ity DELIVRANCE ity ho antsika rehetra izay manana olana na olana arakasa zany na ara-tokantrano zany na eny amin'ny fiarahamonina eny zany ny lafin'ny fitadiavana apetrao ambony lohanao ny tananao mba hivavaka manao androany mino sy manantena fa anafaka ny tompo amin'ity androany ity vavaka isika amin'izao fotoana izao. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo mbola afaka mivavaka eto amin'ity androany ity tompo. Andriamanitra velona mandrakizay ianao mahay ny zavatra rehetra tompony hery sy ny fahefana tompo mendrika ankalazaina somena voninahitra satria Andriamanitra miasa ianao tompo ianao le Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana tompo ianao le Andriamanitra mpanafaka sy mpamonjy tsy misy zava-magaga tsy hainao atao dia tonga misaotra anao eto androany Jehova mankalaza ny anaranao satria velona mandrakizay ianao le Andriamanitra izy adraiadraika ao mandrakizay efa namonjy anay hatramin'izay ary mbola matoky androany fa mbola amonjy anay eto ihany koa ianao tsy mbola miova ianao tompo ianao le Andriamanitra mbola omaly sy anio ary mandrakizay ihany mbola tsy nandiso fanantenana anay ianao mbola nanampy anay foana ianao niady ho anay foana ianao ary tamin'ny herinandro iny be dia be ny olana nafahanao ka androany tompo dia mbola misaotra anao indray satria mino fa hanafaka olona maro hitondray ianao hitondra famonjena ho an'ny sambatan'olona izay manaraka ity fandarana ity indray ianao androany tompo mangataka aminao atongilano amiko ny sofinao androany aoka hitodika hijery anay ianao hitondra fanafahana ho an'ireto olona ireto indray androany Andriamanitra miasa ianao mahery ianao mahay ny zavatra rehetra ianao no antenainay ankehitriny tompo malalako tsy misy miafina aminao ny fiainana ito ray mpianakaviana ity reny mpianakaviana ireto tanora rehetra ireto miarihary eo anatrehanao ny fiainana tompo androany dia miantso anao ianao anafaka an'izy reto androany anatsotra ny tananao mahery masina ianao tompo amindra fo amin'ny sabatan'olona ianao zay maheno mamelany eloko izy reto mamindra fo aminy amin'izao fotoana izao aoka ny rahanao ikorina ao anatiny
amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mameno azy ny raha anao Jesosy aho, mandrakotra na eto ny raha anao, manadio, manafaka, manaisotra ny faharatsiana sy ny fahotana rehetra. Esory aminay ny fampetipetena an'izao tontolo izao, amin'ny alalan'ny rano mahery tompo malalako. Fenoy izay androany, fenoy amin'ny raha anao izay androany, rakofy amin'ny raha anao ireto olona mieny ny fandarana ireto tompo. Aoka ny raha anao andrakotra azy, ameno azy, anadio azy, eny anafaka azy mihitsy androany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mandidy an'ireo fanahy ratsy mamatotra rehetra, reo fanahana devoly mampandamaka ampandriny, fanahana démonie mamparary lavo, fanahana démonie mandany arena amin'ny alalan'ny aretina, mandidy anao Satana miala amin'ny olona io. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, tsy manam-pahefana ny asana devoly, miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Toroko amin'ny afo fany masina, za mandidy anao Satana mivoaka ho enao. Miala amin'ny lehilahy sy vehivavy io, ny fanaratsy mitondra aretina, ny fanaratsy mandany ny arenany amin'ny alalan'io areti-bavony io, amin'ny alalan'ny areti-po, gros cœur, palpitation rehetrarehetra. Miala daholo ny aretina mitondra tension, na miakatra zany na midiny. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, mandidy anao Satana, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala anatin'ireo olo ireo anao Satana androany. Lasa ianao mivoaka, voaka vavany de lasa, voaka vavany de lasa. Miala daholo ny aretina andolavo, ny areti-maso, ny aretina any amin'ny sofina sy anatin'ny tendany rehetrarehetra any. Miala daholo ny aretina, may amin'ny afo fany masina, reo karazana aretina, misy zavatra mandendehany anatin'ny kibony, any anatin'ny tranonjanany. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, toroko amin'ny afo fany masina, tsy manam-pahefana ianao Satana androany, may amin'ny afo fany masina, may ianao raha mbola mijanonao. Miala daholo ny aretina any anatin'ny lamosiny rehetrarehetra any anatin'ny tsoka sy ny vanitolana, ny aretina any anatin'ny colonne vertébrale rehetrarehetra any. Miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy, may amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, torana amin'ny afo fany masina, tsy manam-pahefana. Tenenina manao de mivoaka daholo, tenenina manao Satana de miala amin'ireo olona reo. Miala ao anatin'ireto olona reto, miala ao anatin'io vehivavy io, miala ao anatin'ny kibony ao anatin'ny tranonjanany ao, reo fanaratsy mitondra fahamombana, tsy mampiteraka azy. Afaka foana ny zanany isaky ny 3 volana, 2 volana, tsy mety tafajanona ao anatin'ny kibony mihitsy. Mandidy anao Satana, voaka ao anatin'ny kibony vehivavy ianao, voaka ao anatin'ny kibony io, voaka vavany de lasa. May amin'ny afo fany masina, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, tsy manam-pahefana ny herin'ny maizina rehetra, tsisy mijanonao na ray ary. May daholo zay devoly mijanonao, may zay devoly mijanonao, amin'ny anaran'i Jesosy. Toroko amin'ny afo fany masina, miala daholo ny fanaratsy rehetrarehetra, fanahy misalobona tsy mampatsiaro tena azy, fanaratsy mampitahotra azy. Lazain'ny olona fahadala izy satria ampitahorinao Satana, salobonanao, lasa ianao miala amin'ny vehivavy io, miala amin'ny lehilahy io. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, toroko amin'ny afo fany masina, tsy manam-pahefana eto ny aretina, karazana fivotosana rehetrarehetra, karazana oma miadana rehetrarehetra, reo aretina mandany arena, reo aretina mamono tapoka rehetrarehetra, karazana ozina avy any amin'ny ray aman-dreniny, ozina avy amin'ny razambe. Miala daholo ny aretina ozina rehetrarehetra, miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Roako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, mandidy anao Satana, mivoaka ny herin'ny maizina, mivoaka ny aretina rehetra, tsy manam-pahefana amin'io vehivavy sy lehilahy io. Ny afo fany masina mirotsaka ao anatiny manafaka azy, ny afo fany masina mirotsaka ao anatiny manafaka azy, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mandidy an'ireo fanahy mamatotra rehetrarehetra androany, tsisy mijanona na ray ary. Rava ny herin'ny maizina, rava ny asana démonie, ninina programan'ny Satana amona an'ity vehivavy ity, amona an'io lehilahy io amin'ny alalan'ny aretina. Tsy tanteraky zany Satana androany, rava amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta zany. Toroko amin'ny afo fany masina, tsy manam-pahefana, tsy mahazo mivarotra tanin-drazana zany reto olona reto, itsabona an'io aretina io. Zao de miala ny aretina, zao de miala ny aretina, mangoronetana daholo ny aretina famisaviana, aretina famisaviana, fananirahana, fanana valifaty. Lasa ianao Satana miala amin'ny vehivavy sy lehilahy io, verina any am'izay naniraka anao any, miverina any am'izay naniraka anao any. Zao de zao, miala amin'ny olona io, miala amin'ny olona io, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Toroko amin'ny afo fany masina, tsy manam-pahefana ny asana devoly Satana, ny herin'ny famisaviana, reo fanahy ratsy avy any amin'ny akalan'oro, fanana vazina, razavavin-drano rehetrarehetra, miala daholo zany rehetrarehetra zany androany. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, torana amin'ny afo fany masina, tsy manam-pahefana amin'reto olo reto,
miala ny fanany famisaviana mitondra fahampotehana asa, fanany famisaviana mitondra fahampotehana asa, fanany famisaviana mitondra fahampotehana tokantrano, mandrava tokantrano, mandrava fitiavan'olona, mandrava fihavanany ankohonana. Miala zany famisaviana zany, miala ny famisaviana, na famisaviana tamin'ny sakafo zany, na fitafy zany, na sary zany, na ny zavatra ny ray sy ny tanany zany. Zao de ny zao, tiala dao ny eriny famisaviana rehetra. Mandidy anao satana, mivoaka aminaran'i Jesosy. Tiala aminaran'i Jesosy, tiala aminaran'i Jesosy. Tsy manam-pahefana ny eriny maizina. Miala ato ianao androany, miala amin'ny olo ianao satana androany, miala dao ny eriny famisaviana rehetra. Tsisy mijanona na ray ary, tsisy mijanona na ray ary. Mijaly ianao satana raha mijanona amin'ny vehivavy sy lehilahy io. Torako amin'ny afo mifane masina. May amin'ny anarana eriny Jesosy avy a Nazareta. Levona ny eriny famisaviana rehetra. Levona ny eriny famisaviana mandrava tokantrano, mahatonga ny vadiny ty vehivavy ty tsy mety mody, mahatonga ny vadiny lehilahy tsy mety mody. Lasa ny olona any ambadika any tratrana famisaviana, ody fity, fanangan lavitra. Androany, rava daholo zany eriny maizina rehetrarehetra zany. Tononoko amin'ny anarany Jesosy avy a Nazareta. Rava ny eriny famisaviana, rava ny eriny maizina. Programany devolo rehetra, rava amin'ny anarany Jesosy Kristy avy a Nazareta. Reo oziny tsy fanjariana, ozina trosa, oziny fisarapanambadiana, fikorotana tokantrano, oziny fahamombana, ozina mampahanitra rehetrarehetra, ozina manapotika, tapahako amin'ny anarany Jesosy avy a Nazareta. Mandidy ny ozina rehetra androany, mandidy ny ozina rehetra. Miala amin'ny tokantranony olo io ny ozina, miala amin'ny tokantranony olona io ny ozina avy any amin'ny ray aman-dreniny, ny ozina avy any amin'ny ray aman-dreniny. Amin'ny anaran'i Jesosy tapahako zany ozina zany. Tapaka ny ozina, tapaka ny ozina tsy mahavanonanaka, tapaka ny ozina mampahanitra, tapaka ny ozina mitona sakana eo amin'ny fiainany. Roako aminarany Jesosy avy a Nazareta. Tsy manam-pahefana ny eriny maizina. Ny rahan'i Jesosy mirotsika atao anatin'ireto olona reto. Jesosy io, afao izy androany. Angatahako ianao anasitrana azy, anafaka azy ianao ny am'ireo devoly mamatopatotra azy, ny am'ireo asana devoly eriny maizina tsy tohany. Afao izy tompo androany. Fantatro fa mahay ny zavatra rehetra ianao. Manasitrana ny karazana aretina rehetra ianao amin'ity segondra itenenako ity. Mino aho fa miasa ianao tompo. Atolotro fe ianao ampelantananao ny fiainan'izy reto. Afao izy, taio izy, ary mivavaka manokana ho an'ny fanahina. Ampahery ny fanahany ianao, azavelanao ho kivo ny fanahany. Aoka isery avy any an-danitra. Ameno ny fanahany reto lehilahy sy vehivavy reto. Ampatanjaka azy, ampirehatra indray ny herim-bavaka, ampirehatra indray ny fitiavana anao tompo. Atsiaro ny fitiavana anao mandrakizay izy. Azavelana ho variana amin'izao fiainana izao. Fa aoka ianao ampirehatra azy indray. Tazomy amin'ny tanany fahamarinanao izy. Tompo, mba tsy hiverin-dalana mandrakizay. Atolotro ampelantananao ny fiainan'izy reto. Anjakao izy tompo. Aoka ny fanahinao anjakao anatiny. De mitsodrana anareo rehetra manomboka androany aho. Jehovah Andriamanitry ny Israely ne hitari-dalana anareo mandrakariva, sady avoky ny fanahinareo, na de any amin'ny tany karakaina azy. Eny ampatanjaka ny taolanareo izy, de ho tahaka ny savoton-drano ianareo ary ho tahaka ny loharano velona miboiboika tsy mety ritra. Manomboka androany dia tsy rindrina intsony ny vavahadinareo na andro na alina. Ampitira ny Jehovah ny areniny gentlisy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Saotra tompo. Amen. Zay ndray ny azoko naroso aloha androany, somary fohifohy ny vavaka androany satria somary taratara kely ny fanomanana, de mino fa afapo ihany isika ao anatin'izay satria ny finoanao no mitondra ny zavatra rehetrarehetra io. Rehefa mino ianao na de vavaka tsotra sy teny tsotra ary ny aloako ny vavana mpanompon'Andriamanitra, ampy hanovana ny fiainanao. Ka mampahery anao foana tsy mbola io zavatra hitanao androany io no mamaritra ny fiainanao mandrakizay. Ny toyan'ny fiainanao tsy misy mahafantatra, na satana raha tsy mahafantatra ny toyan'ny fiainanao. Andriamanitra rery ihany ny tompony teny farany. Na io fiainanao mitranga io raha tsy mahafantatra ny toyan'ny fiainanao io. Manaraka baiko fotsiny ny azonao atao, arakaraky ny zavatra ataonao androany, arakaraky ny ezaka ataonao androany. Za tena mampirisika anao fa afaka iova io rapitso. Ka mety miteny ianao hoe ity fiainako ity ve mbola iova ihany. Za mihitsy ve efa nateraka ohatry zao, efa ohatry zao mihitsy ve ny hafarako? Tsy io zany ny hafaranao. Mbola mahitanao tsara lavitra noho izao. Mbola mahita ny ara-panahinao tena hoe velona lavitra noho izao, mirehatra lavitra noho izao. Fa aoka ianao ahery mandrakariva hitady an'Andriamanitra. Raha manam-potoana foana ihany ianao de mivavaha. Enina de tsy manam-potoana ary ianao,
ajanony izay zavatra mety ibahana ny fotoananao ka tsy afahanao mivavaka mihitsy, fa mahaiza mandamina fotoana afahanao manakaiky an'Andriamanitra, satria tsy afaka misaraka amin'Andriamanitra ny fiainantsika, tsy afaka misaraka amina vavaka ihany koa ny fiainantsika. De manomboka androany mahireza mivavaka, azadino fotoanantsika ohatr'izao irahantsika mivavaka eto anaovana délivrance anao ihany koa anatin'izany. Ny mpanombokelin'ny tompo Apostoly Andreas niaraka tamintsika teto tamin'ity anio ity raha resosiny tsara ho anao ny tenako de ho amin'ny rapitso toy izao indray tain'Andriamanitra daholo tompoko.